Ny soratra masina izay angalantsika ny afatra ny amin'ity an'io ty dia araka izay hita ao amin'ny Rota toko voalohany ny 1:20 ka hatramin'ny 7:70 izay anjara mofinaina voalahatra ho antsika ny amin'ity an'io ty. Rota toko voalohany ny 1:20 ka hatramin'ny 7:70. Rehefa hitantsika izany dia izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesoa. Fa hoy Naomi, miverena ihany ianareo anaka. Nahoana no hiara-mandeha amiko ianareo? Mbola misy zazalava ato akipoko mba ho vadinareo? Miverena ihany ianareo anaka, ka mandeha ihany, fa efa antitra aho, ka tsy ahazo vady intsony tsy akory. Raha hoy izao, manantena ihany aho, eny, na dia hanambady an'io alina zao ka hiteraka zazalahy, moa andry azy mandra-pahalehibeany va ianareo, ka hijanona tsy hanambady? Tsy anaka. Fa mangidy lavitra nanjo ahy noho ny nanjo anareo. Fa ny tanan'i Jehovah efa nahinjy ny hamely ahy. Dia samy nanandratra ny feony indray izy roa vavy ka nitomany. Ary Orpa dia nanoroka ny rafozany vavy, fa Rota kosa nifikitra tamin'ny any. Ary hoy izy, indro ny ravavinao lasa nody ho any amin'ny fireneny sy ny andriamanina, ka mba miverena ianao koa miverena koa anaraka ny ravavinao. Fa hoy Rota, aza manery ahy andao anao sy ala mifanarahana anao. Fa izay alehanao no alehako, ary izay toeranao no itoerako. Ny firenenao no fireneko, ary ny andriamanitrao no andriamanitro. Izay tany hahafatesanao no hahafatesako, sady any koa no handevenanay. Ataon'i Jehovah amiko ane izany. Eny, mihoatra noho izany aza, raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka atsika. Amen. Ray masino, masinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny Rota toko voalohany ny 1:20 ka hatramin'ny 7:70. Ity bokin'ny Rota toko voalohany ity dia miresaka mahakasika ny Naomi sy ny vinantony vavy. Iza moa Naomi? Naomi dia vehivavy anankiray izay niala avy tany amin'ny Betlehema Joda, niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanandreo lahy noho ny mosary ka nandeha ny vahiny tany amin'ny tany Moab. Ka tany no nahafatesany vadiny ary ireo zanandreo lahy ireo dia naka vady tamin'ireo vehivavy Moabita, dia Orpa sy Rota izany. Kanefa maty ihany koa ireto zanako Naomi roa lahy ireto ka tsy namela taranaka ho azy roa vavy. Ary rehefa nilamina ny raharaha tany amin'ny tanin'i Israely araka ny 9 eto amin'izao toko voalohany izao, dia tapa-kevitry Naomi fa hody any amin'ny taniny dia any Betlehema Jodia izany. Ary noho ny teny an-dalana izy dia naniraka azy roa vavy, izany hoe ilay vinantony vavy roa zany, dia Orpa sy Rota hody any amin'ny tranondreniny. Rehefa nilaza izany tamin'ny vinantovaviny roa vavy ireto vinantovaviny ireto i Naomi, dia alahelo no nandraisan'izy roa vavy izany. Hitantsika taratra teto amin'izao perikopa novakitsika izao fa nitomany izy ireo. Fa i Naomi kosa dia mbola nisisika ihany niverenan'izy ireo any amin'ny taniny, ary nitsodrana azy mihitsy ary araka ny 9:7 eto amin'izao toko voalohany izao, satria fantatry Naomi tsara fa zava-dehibe teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany vanim-potoana izany ny amin'ny fanambadiana sy ny fananan-janaka ho an'ny vehivavy. Ary Naomi dia tsy nanana zanaka hafa intsony izay atolotra ho vadin'izy roa vavy ireto, ary izany fomba izany dia fomba efa nahazatra ireto zanak'Israely ireto hoe rehefa maty ny zokiny dia mamela loloa ho an'ny zandriny. Ao amin'ny Deutéronomie toko 5:20 ny 9:5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe, raha misy mpirahalahy miara-monina ary maty momba ny anankiray, dia aoka tsy hanambady vahiny any ivelany ny vadiny maty, fa ny rahalahy ny vadiny ihany no aoka hanambady azy ka hitondra loloa azy. Izany dia fomba notanterahan'ireto Jiosy ireto mba hahafahany mitondra loloa ho an'ny rahalany
izay efa maty kanefa teto Naomi dia tsy nanana zanaka intsony atolotra azy roavavy. Ka izany nampatonga azy nisisika ny mba hiverenana izy roavavy andeha hiverina any amin'ny taniny mba hahatonga azy ireo anambady sy hanana tokantrano indray hahatonga azy ireo hanana fiainana feno fiadanana amin'ny fanambadiana izy ireo. Fa ny zavatra hita taratra eto dia Orpa dia nandeha nanoroka ny Naomi ary izany fanoroana izany dia midika ho fanaovam-belomo any Naomi hiverenany any amin'ny taniny, hiverenany any amin'ny fireneny, hiverenany any amin'ny Andriamanina. Fa mifanohitra amin'izany kosa ry havana ny nataony Rota teto. Satria ny manoloana ny fisisihan'ny Naomi ny amin'ny hiverenany makany amin'ny tany Moab dia tsy nanaiky i Rota. Fa hoy Rota eo amin'ny 9:20. Aza manery ahy andao anao sy ala amin'ny fanarahananao, fa izay alehanao no alehako ary izay itoeranao no itoerako, ny firenenao no fireneko ary ny Andriamanitrao no Andriamanitro. Izany dia fanekena nataony Rota tamin'ny Naomi fa tsy ala eo aminy izy mandrakizay. Ary izany ihany koa dia maneho fa olona mahatoky tokoa i Rota. Nahafoy ny firenena izy, nahafoy ny Andriamanina izy mba hanarahany any Naomi sy ny fireneny Naomi ary ny Andriamanitra izay tompony Naomi. Afaka nataony mihitsy ry havana niverina nakany Moab, niverina nanompo ny Andriamanina, niverina ho an'ny fireneny kanefa kosa eto dia nanana safidy mazava izy ary nahita tsara fa ny fanarahana ny Naomi no tena mahatsara azy kokoa. Na dia fantany aza fa rehefa anaraka ny Naomi ho any amin'ny taniny izy dia hitoetra ho vehivavy tsy manambady, hitoetra ho vehivavy maty vady ary tsy manananaka. Ary teo amin'izany fiarahamonina izany dia hafahafa ihany ny fijery ny vehivavy tahaka izany. Fa tsy nampaninina izany, tsy nampaninina ny Rota izany, fa niverina ihany izy nanaraka any Naomi. Tamin'izany vanim-potoana izany koa ry havana dia manan-danja isaky ny firenena ny Andriamanitra izay tompony. Orpa izay vinantovavy ilay nandeha nody tany amin'ny tany Moabita, raha miverina any izy dia mazava ho azy fa tsy maintsy miverina manompo ilay Andriamanitra izay notompony ny fireneny. Fa Rota kosa dia natsapa fa ny fireneny Israely dia manana Andriamanitra lehibe, manana Andriamanitra mahery, mihoatra lavitra noho ny Andriamanitry ny Moabita ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazan'ity Andriamanitry ny Israely ity. Teto izany Rota dia natoky nino fa ny Andriamanitra Israely no tena Andriamanitra mahavita manao mihoatra lavitra noho izay eritreretiny. Raha mahatsiaro isika ny tantaran'ireo telo lahy izay nikasa anaraka an'i Jesoa ao amin'ny Lioka 7:17-50 ka hatramin'ny 2:20. Nikasa anaraka an'i Jesoa izy ireo kanefa ao ny tao ny fisalasalana izay tao anatin'izy ireo, misy ny tsy tapa-kevitra tsara tahaka ny Rota eto izay niverina nanaraka ny Naomi nakany amin'ny tanin'ny Betlehema Jodia. Fa tao amin'ity filazantsara araka ny Lioka ity dia misy ny miteny hoe aoka aloha aho andevina andraiko, aoka aloha aho hanao velomany any an-tranoko. Tsy nahafoy izany izy ho fanarahana an'i Jesoa Kristy. Kanefa Rota eto dia nahafoy ny zavatra rehetra, nahafoy ny taniny, nahafoy ny tranony, nahafoy ny fireneny, nahafoy ny Andriamanina ho an'Andriamanitra, ho an' Jehovah Andriamanitra. Ka hita taratra amin'izany ny fahatokiany Naomi. Dia isika koa ry havana
manara-dia an'i Jesosy Kristy isika. Moa mba mahatoky ve isika? Moa mahafoy ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra ve isika? Fa amin'ny fanarahan-dia an'i Jesosy Kristy ravana dia misy zavatra tsy maintsy hafoitsika na tena tiantsika azy. Rehefa manalavitra antsika amin'Andriamanitra. Ny fanarahantsika an'i Jesosy dia tokony ataontsika ho zava-dehibe mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ka tokony toetra mahatoky isika ka na inona mitranga dia anara-dia an'i Jesosy Kristy. Aoka isika ravana anana toetra tahaka ny rota, mahafoy ny zavatra rehetra ho amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Firy taona zao isika no nanompo an'Andriamanitra? Firy taona zao isika no nanara-dia an'i Jesosy Kristy? Tao anatin'izay fotoana izay ve dia nataontsika ho zava-dehibe ny fanarahan-dia azy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Nataontsika ho zava-dehibe ny fanaovantsika azy ho lahara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika. Anjarantsika tsirairay avy havana ny mamaly izany eny tsaintsika any. Fa amin'ity asa fanompona, amin'ity fanarahan-dia an'i Jesosy Kristy ity dia mila mitoetra ho mahatoky isika. Ka hatsiaro fa io Andriamanitra izay tompontsika io dia Andriamanitra lehibe, Andriamanitra masina, Andriamanitra marina. Andeha ho jerentsika ny Lioka 4:4-20. Lioka 4:4-20. Ataovy ambany masontsika izany ry havana. Mandritra izao fanarahan-dia Jesosy Kristy izao dia aoka isika ahafoy ny zavatra rehetra ary anao lahara-pahamehana izany fanarahantsika an'i Jesosy Kristy izany. Lioka 4:9-20. Tiako raha isika rehetra no hamaky azy mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalainy sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa azy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fa izany teny izany any hamaka betsaka any am-pontsika. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo tianay ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity anio ity, ny mba hitoeranay ho mahatoky marina tokoa amin'ny fanarahan-dianao Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Tompo, indraindray kosa ne izahay tena manao tsinotsinona izany fanarahana anao izany, ka mitoetra ho tsy mahatoky, manalavitra anao ary manao ho zava-dehibe ny zavatra hafa mihoatra anao. Tompo, indreto izahay manavao ny fanoloran-tenanay eto anatrianao. Ka nao ho zava-dehibe ny fanarahana anao, ahafoy ny zavatra rehetra mba hanaraka anao. Tompo, indreto izahay. Avaozinay eto anatrianao ny fanoloran-tenanay izay tanterahanay amin'izao vavaka anatin'ny fanginana izao. Eny ry Tompo tianay, fantatray fa mihaino vavaka anay ianao ary mamala ny fivavakay. Dia matoky izay fa mitoetra mandrakariva eo anatrianay ianao. Apetraka feny eo am-pelantananao izao tontolo andro izay diavinay izao indray. Mba ho tontolo andro iarahanay aminao ane izany ka tsy hanalaviranay ianao. Ho tontolo andro feno fitahiana sy fahasoavana avy aminao. Tompo, ianao ny aro sy ombanay amin'ity tontolo andro ity. Ary aoka ne Tompo, ho hita taratra eny amin'ny fiainanay, eny amin'ny toerana rehetra izay misy anay, fa manana anao Jesosy Kristy tokoa izahay. Tsy hanala baraka ny anaranao, fa tena aneo ny voninahitrao mandrakariva.
Tompo mivavaka ihany koa izahay ho an'ny firenena izay misy anay. Fantatra aho tsy miafina aminao ny zava-mitrangy eto amin'izao firenena izay misy anay izao. Tompo, vangio ny olonao mba hijoro amin'ny finoana marina tokoa ka hampanjaka ny fahamarinana eto amin'izao firenena izao. Aoka ho kristianina mijoro amin'ny fahamarinana tokoa sy amin'ny fahitsiana ka tena hita taratra eto amin'izao firenena izao fa izahay ane ka tena olonao. Dia matoky anao izay Tompo fa maro ny zavatra tokony nangatana teto anatrehanao kanefa matoky izay fenao ny antanteraka izay zavatra tsy voatoy ny vavanay akory ary kanefa fantatrao fa mahasoa anay. Maminay manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatrao fa izay manao hoe zanay ho ny an-danitra ho masinana ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny nasaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay neloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy fanjakana sy niry ary ny finahitra mandrakizay. Amen. Raisan'ny finoana sy ny fanantenana ary mitsodrano izay atolotra ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika manao hoe Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Petrarika ny vaovao anatin'ny fahanginana. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.